Tantara indray mieno nampitondrana lohateny hoe Patrice Emery Lumumba. Sanganasany Simon Menjanary. Ireo anome aina ny tantara, lalaina, Yanty, Mampitony, Oscar, niaraka tamin'ny Jona, Boazy, Yady, Naina, Odilon ary ny mpanoratra. Nandray feo sy nandrindra Odilon Rapalmanana, nanatotosa Simon Menjanary. Mialatsiny raha nampiantsanao Monsieur le Président. Raha ny tena marina dia izany tokony andehany aminao. Saingy no zava-misy dia aleo dia mibraoko isika no miresaka. Raha ny mikasika ny fiaraha-miasantsika tsy maninona zany Monsieur l'administrateur. Na izany aza dia ny fiainana ihany atao aty amin'ny braoko fa ny fenitra rehetra kosa dia manaja mafy filoham-pirenena Congolais anao izahay. Misaotra indrindra ka meno anao ary ah. Azonao an-tsaina tsara fa matoa ianao no tendren'ny firenena Belge ho filoha tantanan'ny Congo dia misy fanarahana tsy maintsy ataontsika. Mazava amiko. Izao ary. Isafidy izao Prime Ministre hiarasa aminao ireo vahoakanao afaka andro vitsivitsy. Moa efa eritreritra izay olona petraka etazona zany andraikitra goavana be zany ianao sy ny antokonao. Efa nanomana tokoa zahay ary mino fa izy no mety ho lany eo. Tsoroko aminao fa anahirana amin'ny fampandrosoana ty firenenareo ity raha tsy olona akaiky anao no lany eo. Fa izy akay le olona. Zahay mantsy maheno fa teo hilatsaka i Patrice Lumumba. Pitarika ireo mpanoatra sy mpitariky ny fahaleovantenanareo izy tamin'ireny ady ny fanaovantsika ireny. Ka ao sanatsika izy no lany eo. Efa henoko tokoa zany. Saingy tsy mahatosika ny kasavomba izy manome toky anareo ah. Zao mantsy hiteraka crise vaovao eto Congo aneny fahalaniny Monsieur le Président. Tsy tokony hipetrapetraka mihitsy ianao. Ampiasao daholo izay fahaizanao rehetra. Raha ilaina ny mampiasa vola dia ataonay izany mba andesentsika azy. Voaray izay Monsieur l'administrateur. Ary averiko aminao indray fa tsy andraraka ilombe andoha tamin'ny fanohananareo ahy. Eny voatery tsy maintsy nanome fahaleovantenanareo mantsy izay satria efa tsy nohany atao aina intsony ireo etsy-baoka izay nitarehan'i Patrice Lumumba. Fa saritsariny ihany izany. Ianao no napetraka ay mba ametraka ny tetikadinay rehetra. Indrindra reo faritra be rena kibon'ny tany ao aminareo. Mazava ny amin'iny Monsieur l'administrateur fa avy aty izay dia efa andamin'izay fomba andresena azy. Mahatoky anao izay Monsieur le Président. Sady ny herin'ny tafika rehetra ne miaraka aminao daholo. Mbola azontsika ampiasana ihany koa ireo miaramilanay Belge sisa tafajanona aty raha ilainao zany. Zay ary fa misaotra tamin'ny fankatoavanao ny iaona taty amiko Monsieur le Président. Mandra-piona ary ianao dia amin'ny manaraka indray miantsika. Dia vita tokoa ny fifidianana izay nototosain'ireo vahoaka Congolais manerana ny fireneny. Araka ny fifanarahana izay natao mantsy dia ny firenena Belge no nanendry izay ho filoham-pirenena andimbin'ny mpanjaka Baudouin izay nifehy ny fanjanahana ny Congo nandritry ny taona maro. Fa ny vahoaka kosa no nasaina hifidy izay ho Prime Ministre hitantana sy anatanteraka ny fandaharana asan'io filoham-pirenena io. Fifaliana tsy nisy toy izany ny an'ireo vahoaka Congolais satria nandresy mazava ny antoko mouvement national ny Congolais izay notariany Patrice Emery Lumumba. Resiny tamin'ny Atsasamalina i Kasavombo, olona natolotry ny filoha Joseph Désiré sy ny mpanjaka Belge ifaninana taminy. Fety sy nohaitohaina saika nanerana ireo tanan-dehibe rehetra tany Congo iny arivan'ny nivoan'ny voka-pifidianana iny. Nahatsapa ho afa-patorana izy ireo amin'izao nahavoafidy any Patrice Lumumba ho Prime Ministre izao. Raikitra ny filaharana tamin'ny alalan'ny fiara marobe izay tsy nisy bedintsony fa dia samy afaka niakatra sy nandeha daholo ny olona rehetra. Raikitra ny balle populaire,
orakoraka nanakoako tamin'ireo aina manjery tsy miankina ny hiran'ny fitiavan-tanindrazana kongolais mandramarain'ny andro ny fety na izany aza nefa dia nilamina tsy nisy tomika ny tanàna rehetra. Nangina tsy nisy nandrenesam-peo kosa ny filoha Joseph Désiré sy ny mpanjaka Baudouin ary ny firenena Belge. Ain'izy ireo fa tena nisafidy ny aleo tena tokoa ny vahoaka kongolais rehefa nozanahana nandritry ny taona mampolony maro ary vonina hisaraka tanteraka amin'ny fahefan'ny Bruxelles. Asa sarotra sy mafy anefa no tsy maintsy andry ny Prime Ministre Patrice Lumumba ho amin'ny fanarenana ny firenena mba tsy ho tratry ny ady an-trano toy ny firenena afrikanina maro nahazo ny fahaleovantenany. Ny 3 Jona 1770 no andray ny fahefana ity Prime Ministre vaovao ity. Datin'andro natao hankalazana ny fetim-pirenena kongolais mantsy io no sady anaovan'ny kabary voalohany ihany koa amin'ireo vahoaka marobe izay miandry azy. Nalefa mivantana tamin'ireo onjam-peo maro tany amin'ity firenena ity io kabary io ny 3 Jona 1770. Faly mandray anao voalohany atao amin'ny lapan'ny firenentsika ity monsieur le premier ministre. Mendrika ianao matoa lany tamin'ny fifidianan'izay natao. Misaotra tamin'ny fakasitrana nataonao Andriamanto filoha. Matoky aho fa ifameno ny fahefana nomenantsika. Ny azy zay nomen'ireo vahoaka kongolais andro vitsivitsy lasa zay tamin'ny alalan'ny fifidianana vao natrehantsika teo iny. Ny anao kosa dia izay natolotry ny firenena Belge nanjanaka teto amintsika. Apolo taonany maro zay. Na izany azy araky ny nambarako anao dia tokony ifameno zany na dia hevitra roa samy nanan'ny azy azy. Ny tanjona dia tokana ihany ho fampandrosoanan'ity firenena mamitsika ity. Afaka mifameno tokoa ka raha toka ny sotoavin'ny firenentsika ny voalohany raha atao. Mandefitra kosa ny mpanjanaka Belge. Tsy azoko ny tianao ambara monsieur le premier ministre. Amiko monsieur le président dia ampy zay ireo taona maro ny hinanan'ny Belzika ny arenantsika. Ampy zay ny fanakatranany andreo izay nitaky ny fahaleofatena, ny famonoana andreo nitarika ny tolona. Ampy zay. Congo mivelatra sy mijoro eo anivon'ny Afrika no tiako atsangana manomboka eto. Samy miara-manaiky izany tsika monsieur le premier ministre. Saingy tsy azontsika atao kosa ny anelika avy hatrany azy ireo. Vokatry ny fonao ve nefa zany monsieur le président? Fa mitsapa na misaka vava ve ianao e? Ine, mety ho zay nefa miandry sy manantenantsika ne ireo vahoaka kongolais 13 tapitrisa monsieur le président e. Tsy tia maty antolona nirana tamin'izy ireo tsony ary tsy tia avadiky ny tantara. Mazava zany monsieur le premier ministre. Faraka ny dinika ny fanaovana sy ny administrateur délégué dia amin'ny andro ankalazana ny fetin'ny fahaleovantenantsika ianao no andray kabary voalohany ho an'ireo vahoaka anotrona antsika sy ireo eran'ny firenena. Iriko raha mba afaka alefa mivatana amin'ny onjam-peo-pirenena io kabarytry monsieur le président. Tiako iaino zay voady ataoko mantsy amin'izay fotoan'izay ireo vahoaka rehetra manerana ny firenentsika. Efa vita ny fandaminana amin'ny andefasana azy fa tandremy fotsiny nefa sao misy diso na latsaka ny teninao. Azoko ny tianao lazaina président. Matahatra ianao manoloana an'ireo nanendrianao. Amiko kosa nefa dia fifaliana ho any ankahery sy hanome toky an'ireo vahoaka kongolais visaky ny aty ireo. Fa eto hanohy ny tolona efa nataon'izy ireo. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tafasaraka tanteraka amintsika ny fahefan'ny Belzika sy ny atsika kongolais. Kongo maleo tena tanteraka amin'ny lafiny rehetra no hisy manomboka izao monsieur le président. Fa mampitandrina anao anefa fa so anahirana amin'ny fiaraha-miasantsika izany. Eny. Mila vola sy fitaovana entina ampandehanana azy eny ny firenentsika monsieur le premier ministre. Fantatro izay ho teneniko ary haiko izay ho lazaiko monsieur le président. Manahoana zany ny fanomanana an'ity fetim-pirenena voalohany ho atrentsika ity? Ny olona saina, ny fiarovana ny olona sy ireo manamboninahitra ho tonga. Efa milamina daholo ny amin'izany. Mandray fitenenana voalohany ny mpanjaka Baudouin. Manaraka ny tenako ary mamarana azy dia ianao. Satria ianao no nisafidin'ireo vahoaka anatanteraka ny asa fampandrosoana. Mazava zany monsieur le président. Dia ahoana moa zany ny séparation des pouvoirs eo amintsika sy zareo Belge? Vita io fety io dia efa vonona ny fiaramanidina hitondra ny mpanjaka Baudouin toto avy hatrany any Bruxelles. Aye.
fonatreo ihany koa ny fahefana sy ny rafitra rehetra mikasika azy. Za kosa napetraka ho firaisam-pirenena. Mazava. Ianao kosa mitarika ny gouvernemanta sy ny fanatanterahana izay fampandrosoana tiaka atao eto amin'ny firenetsika. Ny mariny zany dia any aminao tanteraka ny fitantanana ny firenetsika. Eny azy. Izao ihany dia amory andreo mpiara-miasa amiko hanomana ny kabary ataoko. Misaotra anao monsieur le premier ministre. Eny tompoko. Izay fa dia mbola mamerina ny fiarabako anao indray ary manatitsatotra izay efa nambarako tany am-boalohany. Mandra-piaona ary ianao monsieur le président. Iany ary tompoko lasy tompoko vavy alohan'ny andraisan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny fitenenana dia meteza ianareo iainy fohifohy ny momba azy. I Patrice Emery Lumumba dia teraka tao Onaloa ny Rojolay 1970 manambady any Ramatoa Pauline teraka 5 mianadahy ihany koa. Nianatra izy ary sangany hatrany tamin'ireo mpiara-mianatra aminy tao amin'ny école catholique des missionnaires. Efa piasa birao tao amin'ny toeram-pitrandrahana Renakibontany tao amin'ny province ny Sud Kivu hatramin'ny taona 1970. Efa nanao ny asa fanaovan-gazety koa izy tao Leopoldville na Kinshasa ankehitriny sy tany Kisangani. Tamin'ny taona 1970 nahazo lalana tamin'ny fanjakana Belge izy omena ny carte d'immatriculé. Na voninahitra manokana omena ny mainty hoditra vitsivitsy satria ronjato ihany ireo teratany Congolais no manana izany amin'ireo 13 tapitrisa. Ny taona 1970 izy no namorona ny fikambanana APIC na ny Association du personnel indigène de la colonie. Noho ny ezaka sy ny tolona marina taony ho amin'ny fanafahana ny Congo dia voafidy ho prime ministre voalohany hitantana ny firenetsika izy ary anio no ametrahana azy amin'ny fomba ofisialy sady anambarana raha teo koa fa manomboka amin'ity taona ity ny daty ny 30 jona no fetin'ny fahaleovan-tenan'ny République démocratique ny Congo. Izao ary dia fifaliana ho antsika vahoaka ny Congolais manontolo ny andreny kabary voalohany ataon'ny prime ministre amin'izao andro iray toazato eto amin'ny firenetsika izao. Raisitsika amin'ny tehaka mafy sady mafana izy mandra-pahatonga ny eto amin'ny toerana hitenenany. Andriamatoa prime ministre omenanao ampanajana tompoko ny fitenenana. Ianareo vahoaka Congolais rehetra na vavy na lahy mpiady ny fahaleovan-tena ka nandresaka ety. Miarabanareo ny tenako amin'ny anaran'ny gouvernemanta Congolais sy amin'ny anaran'ny tenako manokana. Ianareo rehetra namana niady hatramin'ny farany tsy nitsoaka andaharana ka niaraka taminay. Miangavanareo rehetra ireo mba hitazona ity daty ny 30 jona 1770 ity ao amponareo tsirairay avy ho daty farany sarotra indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenetsika. Izao anio 30 jona 1770 izao tokoa mantsy no andro tsara sy daty sarobidy indrindra ho takalony izay andro ratsy sy mafy nandolovantsika tamin'ireny tolom-panafahana ny ratsika ireny. Congolais Congolaise, tazomo zao anio zao mba ho andreo taranakisika any aorina. Ahatserovany fa marobe ireo vahoaka Congolais no namony ainy ho tambony fiainana izy ireo raha tsy izay. Mendrika niady sy tolona nataontsika ka nahatonga ny Congo aleo tena izay ambara amin'ny fomba ofisialy ankehitriny miaraka amin'ny firenena Belzika izay namantsika hanatanteraka ny fitoviana ho amin'ny fitoviana, firahalahiana ho amin'ny firahalahiana. Tsisy intsony manomboka izao Congolais na Congolaise tsy anana ny fahamendrehany sy ny zony eto amin'ny taniny. Tsy ho adinontsika mihitsy mandrakizay niady nataontsika. Niady ara-potokevitra namitena ny fisainantsika. Niady isanandro sanandro nandroana antsika tamin'ireny tany sy trano nenantsika ireny. Na ny hery na mpiarina tamintsika, na fijaliana ny ainantsika, na ny famonoana antsika ankitsirany fotsiny izao, na ny fanagadrana antsika.
ny ranomaso, fahamaizana, fahafatesana ny hiatra tamintsika, dia vao maiky reny hampitombo ny fitiavatsika an'ity tantsika ity. Tsy eo ambava ihany anefa fa hatrany anatsika lalina. Satria mendrika loatra ny ady nataontsika, ialatsika tamin'ny fanjanahana sy ny fanadevozana. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclave qui nous était posé par la force. Tsapako fa nametraka takaitra mafy sy sarotra ho atsika ny 20 taona nandevozana atsika. Na ara-toekarena io, na ara-politika, na ara-kolotsaina. Eny nompo-tena mihitsy aza ny maha-Congolais atsika. Sarotra ny anadonona izany ary tsy ho voakosoka mihitsy izany. Aditsika velona ankehitriny manao izay fomba rehetra hiavanana sy hampandrosoana miaraka ny firenenantsika ity. Voaozona tsy maintsy hifamelisika ka tsisy intsony ny Congolais na Congolaise mifamono, mifandratra, mifandrafy. Ajanona manomboka izao izany, hitsangana sy hifandraitana antsika ka hiarana mafy ny firaisan-kina. Hilokaloka sy voady eto amin'ity tany masina sy firenena mamintsika loatra ity, indrindra ireo namantsika marobe namony ainy ho an'izao fahafahantsika izao. Hivoady isika fa hifanampy ary hampijanona manomboka izao zany rehetrarehetra zany izay nampisarasaraka sy nampizarazara antsika vokatry ny fanjanahana natao tamintsika. Mianto sy miangavy anareo hanadiny tanteraka izany amerinareo rehetra. Ho an'ireo zanatsika sy ireo zavikelitsika no antony nitolomantsika ka namozy andreo namantsika ny ain'izy ireo. Ny gouvernemanta izay tantanako dia hanangana firenena vanina sy mahomby ary matanjaka ho amin'ny fandrosoana sy ny fahaleovantena tanteraka ary hanakarena haingana no ireo arena marobe ananantsika ambonin'ny tany na ambanin'ny tany. Na eo aza nefa izany dia mpiara-miombona antoka amintsika hatrany ny firenena Belge. Tsy mpife sy mpibaiko antsika ntsony anefa izy ireo, fa adidiny kosa ny manao izay hampandroso antsika noho izay 20 taona nandevozana antsika izay. Ho saro-piaro amin'ny fiandrianana ny firenentsika isika, satria efa firenena mahaleo tena sy manana ny fiandrianana eo anivon'izao tontolo izao isika. Ny fitsinjovana anareo vahoaka Congolais Congolaise no filamatro sy ny gouvernemanta tantanako. Ianareo no andrianina, ianareo no tompon'ny tany ka tokony hiadana amin'ny harena misy eo aminy. Tsy ho vitako rera nefa izany satria sarotra ny hanarina ny fahampitehana tao aoriana izay 20 taona lasa izay. Koa miantso anareo vahoaka rehetra hanampy azy ny gouvernemanta izay tantanako ho amin'izany rehetrarehetra izany. Ny fahaleovantena ny Congo dia hanamarika ny firenena iray afaka mandray fanapahan-kevitra ny momba azy amin'ny fahaleovantena sy ny fahalalahany eto anivon'ny kontinanta afrikanina. Handray ireo vahiny samy hafa tamintsika isika ary hiantso azy ireo hampiasa ny volana eto amintsika, izay anaraka ny soatoavina sy ny lalàna mikasika an'izany, ka hiteraka tombotsoa ho an'ireo vahoaka tompon'ny tany voalohany. Ho jerena ihany koa ny mikasika an'ireo faritra maro manana harena kibon'ny tany toa ny Katanga zany sy Kasangani ary ireo hafa ihany koa. Isika no ametra ny lalàna amin'ny fitrandrahana zany harena kibon'ny tany zany. Ny Congolais aloha vao izay vahiny mitrandraka. Ratsy zany dia esorintsika ary alefatsika miverina ny amin'ny toerana ny haviana izy ireo. Fa loatra ary Congolais namako, satria satroka olaniko aminao eto androany ny tontolo androko. Afaka mifalitsika ankehitriny satria mahaleo tena. Minoay anareo, indrindra ireo firenena dehibe izay mbola miezaka mangeja an'ireo firenena afrikanina marobe namantsika. Izao fahafahantsika izao sy izao kabary ataoko androany izao dia hitarika ny fahafahana ho azy ireo tsy ho ela ihany koa. Ka ho maro firenena afrikanina no ho afaka ka hirahira fahafahana toy izao ataontsika izao mandritra ny taona 1970 ity. Ry mpiray tanindrazana amiko mamiko loatra, ianareo vahinina saina, ianareo tsy mitovy foko na hoditra aminay, ianareo niady taminay saingy lasa mpinamana aminay ankehitriny. Izay no tiako lazaina, izay no tiako ambara amin'ny anaran'ny gouvernemanta izay tantanako amin'izao daty ny fahaleovantenanay mahafinaritra loatra izao. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, notre gouvernement fort, national, populaire sera le salut de ce peuple. Hommage aux combattants de la liberté nationale, vive l'indépendance et l'unité africaine,
Vive le Congo indépendant et souverain. Ahoana no fahitanao azy, monsieur le président? Efa naposiko ihany. Fa tena manao izay angalana baraka anay kosa izy teo a. Eto kosa aloha de oka zavatsara fa tsy fanarahantsika ny mikasika ny faritry Katanga ny Kipotana ao any, monsieur le président. Efa fantatrareo belge ihany fa maditra sady kinga saina loatra ty Lumumba ty. Ary tsy ho mora aminy mihitsy ny anaik'izay heveriny fa tsy hitondrana tombontsoa an'ireo vahoaka izay nifidy azy sy niara hiady taminy. Ny fanomezana fahaleovan-tenanareo de tsy midika koa fa andrakam-bavavoanay ianareo. Asaiko mitandrina izy fa anahirana azy reny kabariny reny. Oka aloha hijanona fa iny manantona tsekiny izy. Misaotra tamin'ny fanotronana sy fanomezam-boninahitra, monsieur l'administrateur. Toy izany ihany koa ianao, monsieur le président. Misaotra tompo. Asa ahoana ny fahitanao ny hafalian'ireo vahoakantsika? Tsara sy mafonja ary mahavelo-panantenana, monsieur le ministre. Engane ho tanteraka. Efa manolotra sady ny fialakotsiny amin'ny tsy fahafahako eny amin'ny fiaraha-misakafo, monsieur le premier ministre. Mbola maro loatra ny asa tsy maintsy ho atao mikasika ny famerana ny mpanjakanay any Belzika. Nefa de veriko fa mba fifaliana ho an'ireo vahoakanay ny fahitana anareo solotenan'ny firenena belge hiala-ny sakafo aminay tompo. Eny ary fa ho avy zahay. Vonjeo aloha ireo mpiara-miasa aminao fa ho avy any zahay. Miaraka izay fa aza manay ianao, monsieur le premier ministre. Eny ary fa de lasa meloanareo atompo. Tena nafinaritra kosa ny fety teo iny a. Hita hoe reraka be ianao. Tsy mampanena azy ay arerako ry Pauline rehefa nahita fahafinaretana sy hafaliana ireo vahoaka marobe tonga. Za kosa aloha nahita fa feno hafaliana izy ireo e. Tsy mbola nisy fety toy ireny kosa netra amin'izay ry Patrice e. Marina izany. Ary izany mihitsy anie ny tena hafaliana ho azy satria miandry zavatra avy amintsika izy ireo. Isika anie no antenain'ireo vahoaka marobe ireo hitondra azy any amin'ny famirapiratanyity firenena ity. Za indrindra mantsy. Rehefa miresaka firenena mantsy ry Pauline de ny vahoaka ho aminy izay. Manahoana nefa ny fiara-miasa nareo sy président? Vao manomboka e. Tsaro fa izy no tendrena, iza no fidiana. Mazava izany fa tsy hitovy mihitsy ny tanjona kendrena sy ny hevitra entina anatanterahana azy. Ka na izany aza, mila mitandrina ihany ianao fa be loatra ireo mikendry io toerana io. Ary tsy vitsy ihany koa ireo mpanenjika. Ny marina dia vitsy ny tena manana finiavana mpandroso an'ity firenentsika ity. Kazany mihitsy. Fa ny trandraka izay ao am-paosiny ihany ny tena tadiavina. Ary tsy ny lehilahy ihany ka no manan-kevitra tsara fa ny vehivavy koa. Satria ny fandresenao dia fandreseko ihany koa. Ary ny fahombiazanao dia fahombiazako. Vadiko anie ianao ry Patrice. Ny andraikitray amin'ny mahavadina mpitondra ambony anay dia ny manolo-kevitra anareo amin'izay mba hitanay fa mety. Marina k'izany aho. Tsampako fa eroato koa ny fahitako sy ny fifanapitsetelo mianaka ato an-trano. Izy efitra mianadahy moa ty efa samy manana ny asany sy ny sekoly ianarany. Fa izy zo kosa na mbola zaza azy izy efa azo resahana tsara izay manahirana ato an-trano. Misaotra anao ry Pauline. Hiezaka tokoa mba ho mendrika ny fitokisan'ireo vahoaka kongolais marobe nifidy areo. Dia ahoana izany izao ny fizarana andraikitra eo aminao sy ny mpanjaka Baudouin? Vao vity ny fianianana iny dia miala eto Kinshasa izy ary miverina ny Bruxelles izay tany aviany. Tsy manana andraikitra intsony amin'ny fitonanany firenena zareo. Fa io président no tendrena eto amintsika io no ametrahany zareo izay hevitra mbola tiany ho tanterahana. Ka raha tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Congo dia ahoana? Izany tompon-kevitra farany amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra rehetra e. Ay ve, tsara kosa izany. Dia mirary soanao izay enina mianaka. Tsaro fa na inona sarotry ny asa nankin'ireo vahoaka ireo aminao dia eo anilanao foana izay. Misaotra anao amin'izany teny mam'izany. Manana olona akaiky ahy tokoa hanampy sy hankahiry ahy amin'ny izao andraikitra goavana tantanako izao.
tsiny raha tonga matetika aty aminao monsieur le président fa tsy milamina mihitsy ny saiko amin'ity Katanga ity inona ny mahatonga anao itenena izany monsieur l'administrateur? Zao henoko fa hitina hijery sy hanao visite officielle any Patrice Lumumba. Izany ve tsy midika fa anentana ny olona atorana izy mahakasika ilay toeram-pitrandrahana renaki ambony tany izay takalony nanomezanainareo ny fahaleovan-tena? Tsy mbola niresaka an'izany tamiko izy ka tsy voatery tiany aminao izy monsieur le président. Efa nambarako anao foana fa izy no tena voavidy hitondra ny firenenareo fa ianao kosa manao ny asanay ka tokony hojerenao akaiky ny mahakasika ity Katanga ity fa tsy lasa. Miantso foana ny mpitondrany aminay mikasika azy io ka mila valiny maika avy aminao Inona nefa izany no tianareo atao mikasika ny faritanin'ny Katanga Toerana stratégique be iny izy io monsieur le président, na amin'ny lafiny fifandraisana aminay na eo amin'ny setry ny filaminana, indrindra eo amin'ny fananany arena marobe amin'ny arena kibon'ny tany. Raha atsoroko aminao dia tokony atao faritany mahazaka tena i Katanga fa tsy atao faritany mandravitra ny République Congo. Ka tsy ho sarotra be ve izany monsieur l'administrateur? Nefa dia izany mihitsy no nametrahanay ianao amin'ny toerana io président. Voatery tsy mandrandray fepetra hafa sy manokana mihitsy izay raha tsy tanteraka ao io. Hiezaka ifampiresaka aminy ary dia ho hita eo. Mialohan'ny dinany tsidika ny Katanga any tokony hiresahanao any monsieur le président. Ie, izao ihany dia hiantso azy andray Ok ary tsarofo fa raha vitantsika ny mampisaraka ny Congo République sy io faritany Katanga io dia sady ananao avy tsara ianao sy ny taranakao no anakarena tsy hita pesipesena ihany koa ny vahoaka ao aminy. Ahoana moa no arena avy ao no alefa melomana ny faritra hafa? Tsy mety izany Eny ary fa ilaozako amin'izay angamba ianao? Ndao ary nefa tandremo tsy mahavita ny andraikitra napetraka aminao Allô? Manahoana ianao tompoko? Iza ka azafady? Président ihany ty madama, tsy ao nga monsieur le premier ministre? Ay, manaja anao monsieur le président. Ao izy tompoko fa mbola mandray olona ao ambiraony ao. Mety azoko fantarina ve izay olona miresaka aminy? Inona moa tompoko ny tsy tokony ahafantaranao izay miresaka aminy fa za mihitsy ny tsy mahafantatra azy ireo. Olon-tsotra ve nefa samy miaramila? Misy manamboninahitra vitsivitsy dia ny lehiben'ireo miaramila mpiambina azy. Azoko anterinao aminy eny ny telefona raha misy ilanao azy maika tompoko. Izay angamba ny tena mety satria misy resaka maika ataoko aminy mikasika an'izao fivolindry zareo izao mihitsiny. Aza miala renao monsieur le président fa omeko azy avy hatrany. Ato amin'ny antso ny telefona naty monsieur le président, misy ilana ianao maika hono. Eto aty ary. Andriamatoa prime ministre, sao dia tokony voaka kely aloha izahay. Afaka mijanona ianao kapiteny afaka mijanona ary fa tsy dia misy ara tokony afenina akory ato eny ary tompoko. Manaja anao monsieur le président? Za no miala tsiny manakitabanao amin'izay fivoriana mbola ataonareo. Fa mahakasika inona nefa monsieur le premier ministre ny fivoriana ataonareo? Ary iza daholo ny miara-mivory aminao raha tsy mahadiso. Ireo miaramila manamboninahitra amin'ny fehan'ny Katanga sy ny lehiben'ny Piaroa tompoko. Ka tsy tokony mba nakanao ny hevitra ve izany dinika ifanaovanareo izany? Efa nieritreritra n'izany mihitsy aho monsieur le président saingy mbola ao anatin'ny fanakalozan-kevitra mihitsy izay izao amin'izay loha hevitra iarahana mivory aminao. Ekeko fa ianao no voafito prime ministre nefa tsarovy monsieur le premier ministre fa izaho kosa no napetraka ho filohan'ny république mba ahafahantsika miaro ny firaisam-pirenena. Marina izany monsieur le président, araky ny nambarako anao teo dia tena mbola eo am-pivoriana mihitsy izay izao ka inona ny tena ilainao Iaraka mivory amin'ny administrateur délégué ny Belgique tsika raha mipetroka milaza aminao Eny ary monsieur le président, fa ny ora no amfiry. Amin'ny 6 maraina dia aty amin'ny palais présidentiel. Eny ary tompoko, ho avy miala tsiny fa tapaka ny fivoriantsika Raha tsy dia tsy ambara-telo loatra Andriamatoa prime ministre. Azonao mbalazana ve ny antony antsonanao teo? Satria moa ianareo tokoa no taroka androny fosiny eto amin'ny firenentsika
tsy hitako izay antony tokony tsy ilazako aminareo monsieur le président niantso teo ary nilaza fa hiara-mivory amin'ny administrateur délégué ny Belzika hono raha pitsy maraina. Mino fa mety akasika ny raharany Katanga ngamba. Zany mihitsy. Efa nananako tsindrimandry ihany ty raharany Katanga ity ka izany ny atsoka anareo hiara-mivory amiko mba afahako manana hevitra iarovatsika azy. Raha izaho manokana aloha Andriamatoa Prime Ministre dia manome sosokevitra anao aho hoe tsy mety ary tena tsy mety mihitsy ny hanomezavizaka ny tena ny Katanga. Tsara ovy tsara fa na ny fiteny na ny kolotsaina na ny fomba mampanao rehetra dia Congolais ny olona ao. Ary ny carte géographique aza dia mbola ao anatin'ny firenentsika tanteraka izy. Zay ve ny sosokevitra mon capitaine? Sarotra be ny eritreretantsika an'izany hanomezana fizaka ny tena ny Katanga zany Andriamatoa Prime Ministre. Ianao mahafantatra tsara amin'ny mahalehibe ny fitondram-panjakana anao fa io mantsy no faritra manan-kirena indrindra eto amintsika dia izany no hitadiavana azy io sarana amintsika. Tsy lasa zany, tena tsy lasa. Eny manaiky ny tenao mon capitaine. Miara-manaiky sika fa tsy mety ary tsy azo atao misy tokoa zany saingy teny zao aloha dia efa milaza aminareo fa tsy anaiky moran'izany mihitsy ry zareo belza. Hitanareo ihany reny taloha reny. Ie, mana tena ny fahasahinao hiady ho amin'ny vahoakan'ny Congolais zay Andriamatoa Prime Ministre. Araka ireny kabary nataonao tamin'ny fametrahana anao ireny. Fanantena ny vahoaka izay efa reraka sy trotraky ny ady ianao dia matanjay ianao fa vonina hanampy anao hatramin'ny farany izahay. Misaotra anareo sapako vao mafy tokoa ny zavatra ihany raha vao voafidy aho. Manome toky anareo tafika sy mpitandro filaminana rehetra nefa indrindra ianareo miasan'ny Katanga fa tsy anaika hatramin'ny farany izany hevitra ho fampizarazarana ny firenentsika izany. Indrindra ny hanondranana tsokosoko ny arenan'ny firenentsika. Araka ny voalazanao teo mon capitaine mila ny fahalampiana sy ny fiarovana avy aminareo nefa. Matoka anao Andriamatoa Prime Ministre fa eto izahay hiaro anao na mora na ho amin'ny sarotra. Eny ary fa misaotra anareo na fotoana mbola averiko aminareo indray fa ny fahaleovantena aloha no atsika hatreto fa ny lafiny ekonomika rehetra mbola miady mafitsika ary hitako fa tsy ho mora zany. Izay ary fa dia afaka mandeha tsika mirava amin'ny fotoana dia samy mahereza. Fa inona koa lesy ty fomba ataonareo ty hatramin'ny ovinandray no mifizavana toy izao ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Miala tsiny mon capitaine. Baika avy amin'ny général lehibe ny tafika ny tsy maintsy anaovana fisavana izay rehetra miditra atao monsieur le président. Mba olo-tsotra kosa ngamba lesy ny tokony atao lesan'izany fa tsy olo voafidy mahoaka to azy. Izy aza ny tokony ambenanareo sy arovanareo. Miala tsiny indrindra capitaine. Baiko ny anay ka tsy maintsy tanteranay. Fantatry se ve fa izany any lehibe mpiaro azy? Fantatry izany mon capitaine. Saingy baiko ny aka tsy maintsy arahana. Ka maninona nefa niditra teo ny administrateur délégué nefa tsy nisy fizavana akory? Baiko ny anay tompoko. Mikisandy ananay fa maiky zay Miala tsiny capitaine. Tsy afaka apiditra azy mihitsy ny tenanay raha tsy vita aloha fisavana. Capitaine Kandoa, aza sarotona fa aoko izy anao ny asany. Avy manatona dia ataovy ny asanareo fa maika azy zany. Ao ary. Afaka mandroso anao monsieur le Premier Ministre. Zandry tsarov fa mbola fanjanana kolaka tao amintsika izao fomba fihetika saina ataonareo izao. Prime Ministre lehibe tsika iny zandry. Voray mon capitaine. Mba adiny ihany baiko azo tanterahana sisy tokony tanterahana. Mampalahelo. Andao mandroso ianao Andriamatoa Prime Ministre. Jery atsy. Faly mandray anao ato amin'ny lava-panjakana voalohany Andriamatoa Prime Ministre. Mandrosoa ianao fa efa miandry anao ny filoham-pirenena. Saotranao mon général. Manatanao mon général. Manahoana ianao capitaine. Inona ny dia tianao hevitra amina miaramila pombola toy ireny e? Baiko ane no nitanterahany teo capitaine. Ekeko fa baiko no nitanterah mon général. Saingy sao diso fiatefa kosa ny baiko nomenao azy. Tsy azoko ny tianao ambara capitaine. Prime Ministre lehibe gouvernemanta congolais teo iny mon général.
izy no tokony arovana fa tsy izy indray no asaina savaina. Miala tsiny kapitaine, fiarovana ny filoham-pirenena daholo zany, na iza miditra Simeona aminy. Sarotiny zahay amin'ny fiarovana azy, ary aza adinonao fa izaho ny lehibe ny fibaikona ny tafika, tsy maintsy mitandrina de mitandrina, zaho mantsy anahirana ny fiarahantsika amin'ny firenena belge. De izany ve no manahiranao mon général, fa tsy ity firenentsika ity? Mbola zavatra sarotra be zany kapitaine. Ny andraikitrao de ny manao izay arovana azy, ny sisa anjarako. Oviana vao tena ho afaka ka hanana amin'ny fiandrianana ara-dalàna sika sy ny firenentsika mon général. Mbola ho iteo zany. Atombokontsika ny fivoriana fa mandeha ny fotoana, sady mbola betsaka ihany koa ny asa miandry. Ny loha hevitra netsona n'izao fivoriana izao dia mahakasika indrindra ny fizara-paritra eto amin'ny firenentsika. Raisina ho tranga manokana ny faritanin'ny Katanga, ka raha araka ny efa nifandiniana sy ireo solontenan'ny firenena Belzika andriamatoa Prime Ministre dia ny anaovantsika fitsapan-kevim-bahoaka amin'ny apahany. Izany hoe ireo mponina ao amin'ny faritry Katanga io ihany no akanany heviny na mbola hiaraka amintsika Congo Démocratique izy na aleo tena manokana. Misaotra anao andriamatoa filoha, mahagaga ihany zany ady hevitra intsonareo azy zany. Inona no tokony agaganao amin'izany? Zany mihitsy izao no niantsonanaoko. Andeha raisiko ohatra, raha ohatra misy mpiralana, mpianadana, mpiravavy ray tapo ve no atsangana eto alohantsika eto dia hosahinao andriamatoa filoha ny teny amin'izy ireo hoe milazay ianareo izay tianareo na hanaraka ny rainareo na ny reninareo, nefa izy mivady dia tsy misaraka fa raitrano miara-misakafo sy mbola miara-matory azy eo am-pandriana, olona vita mariazy ary misoratra ara-dalàna ara-panjakana. Ny zanany raha teo dia misoratra amin'izao daholo, ny kopipatirana. Mahagaga zany Monsieur le Premier Ministre, miainanao ato tsy dia ilaina zavatra ho asarotina toy izany izy ity. Malalaka loatra ny fidadasiky ny firenentsika ka aleo mena fizakanteny ny faritra atsimo iny. Na ny arovantsika aza amin'ny sisy tany rahantsika amin'ny Rwanda sy Burundi aza ane anahirana antsika. Amiko andriamatoa président, vahoaka iray ihany reo, aina iray, fiteny iray, firenena iray ary ady iray no natrehan'ireo teto ka tsy tokony hosarahana. Avelao janonao firenena iray ny Congolais rehetra, fa tsy misy hosarasarahana zany. Mila mandinika tsara ianao Monsieur le Premier Ministre vao miteny an'izany. Voadiniko tsara izay ho resako aminao eto andriamatoa filoha. Na inona kosa aloha dinika ataontsika eto ka mahakasika ny ampistahana ny faritanin'ny Katanga amin'ny Congo Démocratique dia efa milaza sady aminao fa tsy anaiky an'izany ary anoatra hatramin'ny hevitro manontolo. Manahirana mihitsy ny mandinika an'izany tenao zany ry Patrice Mumba. Inona ny tokony hanahirana anao an'izany Monsieur le Administrateur? Ianao vao vitim-bahoaka indray ve ty no tsy mitsinjo ny aso sy ny fampandrosoanareo vahoakanao? Satria aminareo ny fampizarazarana firenena anankiray avy nozanahanareo no fampandrosoana azy. Ho anareo dia marina zany satria hanamaivana ny herin'ny firenena io, ny fisarasarany sy ny fivakivakisany. Fa hery ho anareo kosa zany satria manamora ny fidiranareo ndraika hitrandrahanareo ny arenananany. Moramora ihany Monsieur le Premier Ministre. Ka aza vao amiko ary hevitrenao ka aza vao amiko ary aloha tombontsoa azo ny firenena sy ny vahoakany amin'izao hevitra reo zao amiko dia natao zao hevitra zao mba hisy tany Katanga amin'ny fanjakana foibe. Amin'izay dia ho moramora aminareo ny hiditra sy hifehy azy ka azahoanareo hitrandraka ny arena kibon'tany ao aminy izay tsy ahafahanay manara-maso azy. Aza sakananao ny tombontsoan'ny vahoaka Monsieur Patricia. Na dia ho tonononao amin'ny anarako azy Monsieur le Président no ny hatreseranao dia tsorika aminao fa tsy anaiky an'izany mihitsy hevitra maizina hoentina amin'ny tena firenena izao. Firenentsika sa firenenao samy riry? Izay fandraisanao tsy maninona tsaroa fa fivadiana kolaka tamin'ny ady natao ho an'ny fahaleovantenany izao ataonao zao Monsieur le Président. Ahoana ho ny vahoaka raha mandrefa hampanaovana fitsapan-kevi-bahoaka ireo mponina Katanga hisitaka amin'ny République Congo. Lozany zany saingy efa voatapina ny masom-pananao rehetra ka tsy mahafantatra fa izay mbola ho tombotsombo-panjanaka efa lany andro nareo. Hovidinao lafo zany tenao zany Monsieur le Premier Ministre. Hatramin'izay ary
indrindra hatramin'ny nametrahan'ireo vahoaka kongole marobe ireo ny fitokisana amiko no efa nahafantarako fa ho sarotra amiko ny asako ary ho vidiko lafo izay ezaka ataoko rehetra hampijoroko ny tena firenena kongole marina ka ho modely amin'ny fiovanina ka izorany ho any amin'ny tena fampandrosoana marina sy firenena matanjaka eto anivon'ny Afrika. Tsy maintsy mijoro amin'izay hevitra izay monsieur l'administrateur ary anjarako amin'ny mampitondra voafidy ahy zany fa efako zany fa tsy fahefanareo na ny olona izay napetraka ireo intsony efa firenena mahaleo tena sy manana ny fiandriana ny Congo ankehitriny. Ho hitantsika eo zany lasa fa toy izay vivonareo. Monsieur Patricia, mianao monsieur le président, azonao aneritreritra ve ny mety ho vokatra izany teny tsy voahevitra nambaranao teo zany? Satria ve tsy maintsy niheviny monsieur le président no mpanjakana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ianao no afaka anaiky an'izany fa tsy izaho mihitsy. Tsotra ny ambarako aminao monsieur le président, tokana i Congo ary république tokana dia ny république démocratique ny Congo ka tsy azo zarainy zany na inona antony. Ataoko fa mazava aminao tsara zay. Ary raha mbola dinika mikasika an'izay hanasitahana ny Katanga izay no iantsonao ahy manaraka dia ajanony fa efa hainao sy fantatrao izay ny hevitro. Veloma ianao fa mbola be koa ny asako hoe Patrice Lumumba tsy hamadika amin'ny fireneny na oviana mandrakizay. Misaotra betsaka mo kapitaine. Afaka miala sasatra kely aloha anao Andriamatoa Prime Ministre. Za kosa anome toromarika andreo miaramila mpiambina. Eny ary. Nefa tsy dia miala lavitra loatra ianao fa mbola misy dia ataontsika. Voray Andriamatoa Prime Ministre. Zay ve vao tonga? Ety aloha esoroko ny akanjonao. Misaotra kia. Ary nakaiza ty alafara? Ao amin'ny efitranony ao izy ka. Aleo ary ao any aminy. Sady mbola ho karakaraiko koa ny sakafonao. Manao ny Zozo? Manao ny dada. Bisous amin'ny dada ary aloha ny zanako e. Reraka be dada zany. Mafy be nga ny asan'ny dada tany. No ianao sy neny ary izy efatra mianadazokonao. Indrindra ireo Congolais marobe dia zary maivana na dia mahafiatra ny asan'ny dada. Fa inona no mahatonga anao teny an'izany? Mivaly mainty be mihitsy ny endriky dada sady hita hoe reraka. Vao avy nivoroniaraka tamin'ny présidence ilay administrateur iny dada dia mety izay ngamba no ahitanao hoe reraka? Ay, ka efa nisakafo zany dada? Tsy mbola, vao mikarakara azy mama. Ndao ary fa za mpazoto any dada e. Zany any tsy avodrako an'ity Zozo kelitro ity e. Ka didiko amin'ny mahazanaka dada any zany e. Rehefa miady saina loatra dada dia mba miasa saina koa izay sy mama atao an-trano. Ay, tsara zany. Fa inona hono izao resaka nareo mianakato izao e? Tsy misy inona ry mama. Fa ankoatr'ireo mpiara-miasa amin'ny dada dia sika sy mama no tena mpanolotsaina voalohany azy. Zany moa dada ô? Oui, mademoiselle le conseillère. Ndao ary aloha isakafo e. Za koa ry mama. Tsy mahalany mantsy dada raha tsy miaraka amin'ny sakafo aminy a. Malaky ary mipetra etsy amin'ny sezanao etsy e. Za koa ane mbola tsy nihinana e. Tena mahatsapa feno fifaliana mihitsy misy anareo mianaka. Zay koa faly sambatra manana ny dada toa ny dada io. Izy efatra mianadany ny antso afoana e. Dia niteny amiko foana hoe tandremo no manadala ny dada sy mama. Dia ozy amindry zareo hoe za mihitsy aza ny tena manolotsaina ny dada amin'izay zavatra manahirana azy koa. Ao ary ataovy aloha ny sakafo sady miresaka e. Ivavaka ary aloha sika. Andriamanitro, omeo hery dadanay, omeo fahasalamana sy tanjaka izy ho afaka anatanteraka izay tokony men'ny vahoaka, ary ovy amin'izay te hisopatra sy amitaka azy koa izy, ary izahay ivady amanjanany kosa hanana herim-po hatrany hanampy azy amin'izay sarotra rehetra. Dia mangataka aminao izahay mba ho tsofinao rano ity sakafo ity mba hitondra soa sy fahasalamana ho anay izay hihinana azy. Dia ireo vahoaka Congolais marobe izay manitra sy reraky ny ady natao mba homeo izay sahaza azy ireo ihany koa. Amen. Mahay ane ty zanako ty e. Mazotoa re. Fa hono alety. Mihinanao a? Reraka be nenao zany. Hitany dada zany. Za koa ny herineny mahatsapa n'izany mihitsy e.
fa nanahoana aloha ny fivoriana tany tezitra be monsieur l'administrateur dia lasa ny safoaka ny vokany trano vina sady somary nanao farateny tamiko hoe hovidinao lafo izany tenao izany monsieur Patricia. dia sany very dada ny niteny an'izany taminao? eno a satria naneriany ampanao fitsapak'evoaka-pany ireo voaka ny Katanga sy monsieur le président ny amin'ny tokony istahany Katanga aty amintsika dia tsy nanaiky an'izany mihitsy a. fa angamory dada eny ray ihany sika sy Katanga eny anaka dia maninona no asaina hisitaka amintsika ry zareo? sarotra be ny nikasika an'izany anaka mety mbola tsy ho takatry ny sainao mihitsy. eny kanefa fa azoko azavaina ihany hoe manan-karena harenakibony tany be dia be Katanga dia kasainy zareo fehezina ankolaka dia asaina misaraka amintsika. amin'izay izany tsy azony dada fehezina o? Izany mihitsy fa hitapy mihitsy koa ane raha izany ny président iny Zozoa moramora ianao aza mamerina miteny toy izany tsony ka tsy tiako izany fomba fisainana izanyko na ny mahita an'ireo vahoaka marobe mahantra sy reraky ny azy ireo aza very mama dia tsy mba mampalahelo azy akory nefa izany izy hoe président izy ka tsy mitovy kosa anie ny fomba nanendrena azy dady fantatro izany ry mama saingy efa mba tokony ho dingana hafa indray izao no atrehan'izy dada miaraka. Saotranao azy zanako raha mba manano fomba fijery toy izany daholo ny Congolais rehetra dia ho lasa lavitra ty firenentsika ty. maneno ny telefonina ny dada allo andraisako azy toy izy ny sakafo. allo mademoiselle Zouzou zanaky ny prime ministre Faravavy tompoko. Eny tompoko manaja anao? Ie ao izy fa mbola misakafo tompoko. Ka vao teo mihitsy ane izy ny tonga fa mbola nisy fivoriana nataony eny ary tompoko ao fampitaiko aminy misaotra tompoko. fa izy izany olona teo izany ry Zouzou enao tia ny général Mobutu hono mitady any dada hono izy. Ka tsy tezitra izy efa niraisinao ny telefonina? Tsy tezitra izy ka niteny fotsiny izy hoe amerina iantso any dada hono izy rehefa aveo. fa inona indray izany no mety hitadiavany ianao? Mino fa mety mbola ho toy ilay fivoriana nataonay angambe. mitandrema ihany ianao ka tsy fantatra tsony ane izy ty manana finoana fa aza mbola kivito izany ianao ry Pauline efa miezaka mitandrina sy malina amin'izay ataoko mihitsy aho ary mbola ny fahampiresahana sy ny kapitena lehibe ny miaramila mpiaro azy fa hampitomboana nisandreo miaramila miarsa eto amintsika. Tena marina mihitsy izany ry dada. Mandehana aloha dada makaina kely mba mitsotsotra fa sao dia reraka loatra ka. Eny arakira matokely mpanolo-tsaina. Andriamato prime ministre tonga ho araka ny fotoana ny fanaovanareo tompoko ny général Mobutu lehibe ny fibakiona ny tafika. Saiko mandroso ary izy mon capitaine. Voaray Andriamato prime ministre. Mandroso ary ianao mon général. Misaotra anao mon capitaine. Manaja anao Andriamato prime ministre. Mahazo toerana ianao mon général. Misaotra tompoko. Eny ary miainanao miala tsiny aloha Andriamato prime ministre raha somary manelingelina anao tsy ataoko lava ny resaka fa avy hatrany dia hovataniko. Resafa miainanao mon général. Taorian'ny fivoriana ny fanaovanareo niaraka tamin'ny Andriamato administrateur dia ny aona manokana izay sy monsieur le président tamin'izany indrindra no nilazany tamiko fa tsy faly tamin'ny resaka sy ny fanapahan-kevitra ny raisinao hono izy. Izany tsy faly monsieur le président Andriamato prime ministre. Nambarany tamiko fa fanapahan-kevitra mamono azy no niraisinao mon général. Eny tompoko. Miaramila ianao natao hiaro sy ado an'ity firenentsika ity. Tsy vitany hoe miaramila fotsiny aza nefa fa tompona andraikitra ambony mihitsy amin'ny fanapahana tsy maintsy raisina raha mila ny hery sy ny fiarovana avy aminareo ny firenena. Ny tianao ambara amin'izany Andriamato prime ministre. Mangataka anao mba hakambony sy hakambany ny momba nyty dinitra sy ady hevitra mikasika ny Katanga ity. Io ane mon général ny tena herin'ny firenentsika. Manaky ny teninao saingy tsy maintsy njovona ihany koa ny fiaraha-miasantsika amin'ny Belge. Efa misaraka mazava tsara ny andraikitra misy ndrotota. Izy manao izay fomba hanampiana antsika eto anivon'ny Afrika
amin'ny atonga antsika ho firenena matanjaka sy mafiolona. Isika kosa manao izay ampandrosoana ny lafiny ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy. Marina fa ny faritany Katanga no herin'ny arentsika. Saingy efa manana drafitra matipaika ve ny gouvernement tatantananao amin'ny fitrandrahana ireo arena be ao amin'ireo, sa tokony homena fahalalana ary zareo hitady mpiara-miasa aminy? Mifameno ny herin'ireo faritra maro eto amintsika mon général. Amiko dia tsy misy azo sarahana vatana na dia ray aza ireo ratsambatana misy eo aminy. Nefa dia tsoriko aminao Andriamatoa Prime Ministre fa ho sarotra ary tena ho sarotra amintsika ny anatateraka an'izany. Eny haiko fa tsy moramora izany. Tsarovy nefa mon général fa ho an'ny tanindrazana sy ireo vahoaka ho aminy no antony fikirako amin'ny hevitro fa tsy ho sarahana amin'ny Congo démocratique Katanga. Zay ve zany no hevitrao farany Andriamatoa Prime Ministre? Hatramin'izay fa tsy mbola tsy asianao amin'ny resaka izao mon général zany a. Eny ary fa voaray izay tompoko. Fa raha tsy mahadisy mon général. Eny tompoko. Iza moa zany tena naniraka anao resaka amiko e. Ny président sa ny administrateur? Monsieur le président ka. Mahagaga. Ilozako aloha ianao angamba fa mbola betsaka ny asa miandry ahy. Mbola mety aminao ve i kapiteny Gandosa so tokony ho soloina? Hatreto dia mety amiko sady tena itokisako izy. Izay raha teo koa ne nandritrandreny ady nataontsika ireny niara-niasa hatrany. Izany no safidianako azy ho lehibe ny Piaroa. Ok ary. Ilozako ary aloha ianao dia manaraka indray sika miona. Mandra-piaona ianao mon général. Zao aletsy anao fisidiana ny Katanga zay ny sabotsy zao. Asa iaraka amiko ianao? Tena mazoto aka, sady mba te hita an'izany faritra malaza homanan-kareny izany. Homany ary ny fitafiana hoentinao dia ampiomany ihany kosa so fa andeha isika. Tsy hanahirana amin'ny fiarovana anao ve nefa izay mianaka? Toy ny vady aman-janaka ny filoham-pirenena rehetra miaraka aminy tsy manino izany ka, sady efa no amafisina ihany koa ny miaramila hanampy sy hiaraka amintsika. Ho fahaly ary izao zozo mandrehan'izany. Efatra amin'ny ela mantsy izy mba naniry ahita an'izany Katanga zany. Zay zany fa andeha isika dia miomanina ireo mianaka. Fa fitsidihana mahakasika ninona nefa no ataonao any? Taorianan'ireo ady hevitra maro mikasika ny hoe hisitaka amin'ny Congo démocratique izy dia nanapa-kevitra izay mpiara-miasa eo anivon'ny gouvernemanta fa tokony hitsidika any ny tenako, hankahery sy hakany hevitra ireo mpitondra sy ireo solon-tenam-bahoaka any. Mety zany. Sady alohan'izay tena andraisanao fanapa-kevitra dia mety ny hainonao ny hevitra izy ireo. Sao mazoto ihany iziko? Sarotra be zany. Raha misitaka amintsika zareo any Katanga dia tsy maintsy hiverina hitrandraka ao ireo voanjo belge ho voaroaka amin'ny tany daholo ny Congolais rehetra tompony tany ary dia ho lasa département vaovaon'ny Belzika i Katanga dia ho lazaina amin'izay hoe Congo belge. Tsy misy adika atao tsony sy izay mety hanavotana azy. Sarotra tena sarotra ny asanao ry Patricia. Nefa mahereza fa eto foana hanampy anao amin'izay mba kely takatro e. Mba fantatra moa Pauline fa ny tsy ambara telo ny fombiasan'ny lehilahy mpitondra ambony toa zao dia noho ny fanampiana ataon'ny vadiny. Toy izao ataonao izao indrindra. Tsy misy mahita nefa izany raha tsy sika tao trano ihany. Hany ka mirehaka sy mireherery ho lazaina fa mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin'ny président na Prime Ministre raha ohatra ka hoe misy ny fombiazana. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny an'ilay mpanolotsaina manokana sy tsy mafoy sady tsy manary amin'izay ataoko rehetra dia ianao zany ry vady malalako. Tsy mba mirehere zany ianao. Tsika sy teny malefaka feno fitiavana sy famporisihana hatrany no asetrinao rehefa sendra misy ny fombiasantsika. Eny e, marina izany. Saingy mila fitandremana tanteraka ny firesahana aminao. Satria nahoana? Ka mampitondra ambony anaoko. Raha misy diso kely mantsy na dia kely monja aza ny resaka ifanaovana mianaka aminao dia ny firenena iray manontolo mihitsy no hivaralila ka hianjerany anaty ady lalina mangitsikitsoka. Sambatra loatra manana siny men'Andriamanitra anao raha afako. Vady madio fevitra tsy tia tena fa vonina izara izay fitiavana ho aminy tsy ho ahy irery fa ho an'ireo vahoaka Congolais rehetra. Misaotra kia. Patrice Lumumba. Miainanao a? Ny fandresenao dia fandreseko. Ny fahombiazanao dia fahombiazako ihany koa. Eno aky. Ary ny faharesenao dia fijaliana ho azy ireo zanako rehetra. Tsapako fa sarotra tokoa ny toerana misy amin'ny mahavadina mpitondra ambony ahy.
efa nivady anefa raha avako fa ho mpiara-miasa akaiky aminao ary ho mpanolo-tsaina farany akaiky indrindra anao. Saotra kia. Izany no resaka ny fanaovanay monsieur le président. Milaza aminao aho fa raha tsy misy fepetra ho raisinao dia tena tsy ho vita mihitsy ny fitsapahana ny hevitr'ireo vahoaka aty Katanga. Zany mihitsy ny eny tena mampivaky ny lohako mon général le tsy mitoviko mantsy ny andraikitra saninay rola. Asa raha fantatrao monsieur le président fa lasa nanao fitsidiana any anie izy sy ireo ministra vitsivitsy manomboka androany e. Taizana enonao an'izany? Izaho anie ny lehibe ny fibaikona ny tafy Andriamatoa Filoha e. Tsy maintsy mahakabaiko avy etỳ amiko foana ny lehibe ny mpiampina azy. Efa mba tsy rariny kosa izany ataon'ny Patrice izany. Na dia hoe andraikiny azy izany tokony mba milaza amiko izy. Izy olom-boafidy fa ianao ny tendrena, tsy teny aminao mihitsy izy, indrindra ny kiasika ity Katanga ity. Ka haritra firiana ondry zareo no any? 3 andro. Nefa araky ny antso ataribia nataon'ny administrateur tamiko any keo dia mety isy fitsidiana miaraka ataonay any Belzika raha mpitso. Za kosa aloha miteny aminao monsieur le président fa raha tsy mampitovy hevitra mihitsy ianao sy izy dia ho sahirana eto sika. Isika anie mbola firenena reraky ny ady e. Marefo sy mantra loatra ny vahoakantsika. Miziroziry loatra amin'ny heviny ty Patrice Lumumba ty ka. Tena marina. Tena manahirana any fiara-miasa aminy. Isaky ny teny izy dia zao vahoaka zao foana. Congo matanjaka sy mijoro eto anivon'ny Afrika e. Tsy haiko tsony e. Vonjeo aloha ny fotoana ifanaovanareo amin'izareo any a Bruxelles dia ho hitaony manaraka. Mino mihitsy afa mety ho resaka mahakasika ilay nampisafoaka ny administrateur no atao any Ka zany mihitsiny. Efa lasa ny toerana mantsy izy. Tokony azo tapitra amin'izao fitsidiana tarihin'i Patrice Lumumba zao anefa ny tenako mon général. Matokisa ianao e, tsy maintsy azonao zany rehefa tafaverina somatsara ianao. Aleo ary antsao za dia ho iteo izay heviny. Eny ary. Fa inona hono ty fitsidiana tampotampoka ho ataonareo any Belzika ty chérie? Dia tsy haiko fa raha pitsy no voalaza fa andehanana sy président any e. Tena mba tsy tiako mihitsy izany programanareo izany ry dada. Ka zaza mba gaganakako. Za everanga vao mba makatsirony amin'ny fitsidiana ny tanàna ny Katanga dia hoe miverina sahady hono. Ka asa tsy maintsy ataoko izany a. Amin'ny manaraka mbola afaka miverina ty indray sika. Marina izany tendrenao izany Zozoa. Amin'ny manaraka mbola tsy maintsy miverina antsika. Hailainga fotsiny izany reny hoe dada tsy tian'ny olona any izany. Nefa jereo reny fitsenana ny dada reny saika tsy nisy hoale mihitsy ny lalana. Feno olona mioby sy mankahery any dada daholo izay nalehantsika. Tena hitako aloha fa tian'ny olona dada e. Mangetaheta olo marina sy mahafohy tena toan'ny dada kiny firenetsika. Ilozako ary aloha nareo mianaka fa amonjy dasako aho apetraho tsara aloha ny toromarika amin'izay solo anao mandritry ny tsy maheo anao a. Misaotra amin'ny torohevitra. Izay fa lasa aloha rehefa avy eo indray izany. Eny ary. Allô? Zao anao fitsidiana ny Katanga sika e. Dia mila manao fisavana lalana nareo any. Raha pitso maraina e. Eny e. Dia antsiko ny lehibe ny corps any an-toerana. Ho avy ety hoe raha pitso ny chef d'état major. Lazao izy fa mila manao fandaminana ry zareo. Tsy mazava aminao ve zany commandant a? Teneno ary zareo hoe anao ny fitandrovana ny filaminana. Tsy te ahita olona miseho manakotaba sy manakorana any a. Tompona andraikitra ianao raha sendra misy zany. Zay, tapitra.
vao milamina lesy ireo olo ireo a sokafo ny lalana andehanako e. Tena efa voentan-draha prime ministre mihitsy ny olona ty zany. Jereo reto banderole sora-baventy marobe milazany hoe tsy manaiky ny zarazarana ny Congo zahay. Katanga égal la Congo. Tena ho sarotra amin'ny président ny tsofoka sy anao fitsidiana ty raha izao zava-misy hitako izao. Asa efa vidiny ireny sora-baventy ireny letsy a. Ary izy reto andian'olo loatra ny milisy mitady anatina makaty reto. Tena ho ratsy ty. Asa vao miparitaka ireo vahoaka ireo e. Asa vao miparitaka ao a. Hôtely tsy maintsy tifitra zahay a. Reny letsy fa mitady anatina ty a. Tifiry reny e. Mon général, sarotra be raha miditra amin'izany sika. Ahoana? Aleo tompoko miala lavitra ny zareo. Sady olotsotra reny tompo fa tsy milisy zany. Baiko nomeko an'ilay sany tifiry reny e. Miseho mitady amaly reny. Mon général, sarotra be zany tompo. Fa maninona ho a? Aleo sika misitaka e. Rehefa tsy vitan'lahy dia ela aloha no asiko voalohany. Enareo sisy reo. Iza koa ny mbola amaly ny baiko e. Tsy mila mpanohitra sika. Tsy maintsy manaiky baiko daholo. Mandra-panisako telo. Tifiry reny. Reny manatony reny e. Itsa. Roa. Telo. Feu. Monsieur le Président, efa adiny tirana izay no nahatonga vatsika teto amin'ity serana mpiara-manidiny Bruxelles ity. Hatramin'izao nefa asena miandro foana tsika ho avy tsena antsika ety ny président zareo. Hatramin'izao nefa dia tsy misy zany. Ka sarotra be ne zany andraikitra maha-président zany, monsieur le premier ministre. Mino aho fa efa ho avy angamba ry zareo. Ka na niary fenitra nandraisana antsika amin'ny mampitondra fantsakalam-bola antsika azy teo pahatongavana dia tsisy akory zany. Ohatrany hoe mitovy amin'ny olotsototsika nefa dia hitan-dry zareo isaina mikopakopaka eo amin'ny fiaramanidina mitondra antsika io fa fiaramanidina manokana ho an'ny hery voalohany tafika Congolais mitondra amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre io. Amiko dia ohatra mbola endrika ho fanjanahantsia hatrany zao, monsieur le président. Mila manana faharetana, monsieur le premier ministre. Raha te handroso sika, aiza ny faharetana nananao fony niady ho an'ny fahaleovan-tenitsika. Everiko fa tsy hanao le Patrice Lumumba nanana zoto-po sy herim-po iny no kivy amin'izao fitsehoany zavatra toy izao. Ka tsy mitoviko. Ny 20 taona maherina anjanahana antsika aza atraka izay ora vitsivitsy eto ve tsy ho aritra ao e. Mitovy zany, monsieur le président, tena tsy mitovy. Aza adino fa filoham-pirenena ne ianao e. Prime ministre lehibe ny gouvernement ny tenako. Ny fiandriana amin'ny firenentsika misy anie no atao tsinitsinina amin'izao zava-misy izao e. Mbola asaina mandohalika eo anatrehany zareo indray sika vao raisina any amin'ny lapany. Ka mety ho reny teny tsy voahevitra nataonao ireny koa ane no mety ho antony izao. Manana ny ampoa mampitondra ambony anao, monsieur le président. Asa manaiky ampile lafina ny fahaladin'ireo mpanjanak'ireo toy ny taloha intsony sika. Efa firenena mahaleo teny sika ankehitriny. Manana ny arentsika sy izay rehetra ho aminy. Mitovy laharantsika izao fa tsy misy zanahana sy mpanjanaka intsony. Jerenao nefa efa tamin'ny valo maraina taty atoerana no tonga sika. Izao efa ho amin'ny 12 atoandro dia mbola miandry ato amin'ity salle d'honneur ty foana tsika ankehitriny. Ambenana tondreny olona voasambotra ireny feno miaramila mitambasy manodidina rehetra. Tena tsy lasy izao ka. Azafady kely aloha Andriamatoa prime ministre. Ahoana zay mo kapitaine? Misy antsomaika avy amin'ny madamanao ty tompoko. Fa ahoana? Ngamba aloha tsara somary misitaka kely ianao tompoko. Ndawary. Allô? Misy zava-doza miseho ane Sherian Katanga e. Zava-doza ahoana? Ka lasa nidina ano ny général Mobutu sy ireo mpiaradia aminy raha voalasinareo ary namono sy nitifitra an'ireo olona tsy mana-tsiny tany. Ahoana koa ny mamarina an'izany Pauline? Fa impiry tsy nilaza marina taminao koa nefa e. Zava-doza metraika amin'ny firenena ve dia anaovako kilaingalangy aminao. Miverena aingana vonjeo ny vahoakanao fa ho tapitra voatifitra ny daholo anery zareo e. Zay tsy mitovy hevitra aminy moa dia vonoiny avokoa. Ka zay aza ane mbola eto amin'ny serana mpiara-manidina hatramin'izao e. Mbola
mbola tsy niraisindry zareo ve zany e? Zany mihitsy e, tena mandreraka ty. Tena mandresa fanapa-kevitra ianao dia miverena fa tsy mazavy zany ka. Zay ary fa ho tapako ny antso e. Manahoana nefa nareo mianaka? Efa niantso tany amin'ny kapitainy Gandory zareo dia no amafisina sy nampiana mpiambina eto amintsika. Zay fa mirary soanao izay mianaka, miverena fa sao mitatra zavatra hafa indray izany raharahan'ny Katanga zany. Kapitaine. Eny tompoko. Teneny ny piloty. Asefo mangataka lalana sidina ivelana ny Congo izy. Zao dia zao ve andry mato Premier Ministre? Izao e. Voaray tompoko. Fa ahoana monsieur le Premier Ministre fa misinina? Miala tsiny monsieur le Président. Voafitaka ao hay efa zavatra natao ifanandrify mihitsy zao isika modina saina mandeha ty zao sy izao fahatarana amin'ny fanaisana antsika zao sy ny famolona olona ataon'ny Général Mobutu any Katanga. Tsy misy mazava amiko izay tianao lazaina. Mamono olona tsy manatsina ny Katanga ny lehibe ny état-major ny tafika sy ireo mpiaradia aminy. Olona polo no maty no toirin'izy ireo. Inona no anton'izany monsieur le Président? Tsy afaka andesy hamitahiraka mihitsy izy raha tsy nahazo lalana avy aminao. Monsieur le Premier Ministre, sao averinao fa fahavalo-pirenena ary ny tenako ka aniraka ny Généraly Mobutu hamono ny vahoakako. Ka ome profesia hazo vao amiko ary fa afaka mandehantsy miteny aminao izy. Eo ambany fahefanao ane monsieur le Président ny fifehezana ny tafika. Ka na eo ambany fifehezako aza tsy naniraka azy zany a. Ary ahoana koa moa no ahafahanao milaza fa nanao zany asa fitofiran'olona zany izy? Aty atanin'olontsika ka tsy mety ny famaritsika. Na eo aza matsy ny zavatra toy zao dia tokony ho ray atrany sika amin'izay zavatra tsy manjary ataon'ny lehibe ny tapitra izany. Ary inona no antony mahavelona ny fiaramanidina hitondra antsika izany? Ambony amiko ny fiarovana ny vahoakako. Fa tsy izay fitsidihana tsy fahatapeviana toy izao hitody iveriny tsika hijery an'izany zava-misy izany. So lasa dala ary ty ianao ty monsieur le Premier Ministre. Mbola tsy voaray ny fitondram-panjakana belge akory ve tika dia hiverina tsy misy dinika tsy misy eran'ny Congo ianao? Afaka mijanona ianao sy ny mpiaranao tompoko. Izaho sy ny mpanaradia kosa hiverina zao dia zao. Mila famonjena zany zava-misy ataon'ny Général Mobutu zany. Monsieur le Premier Ministre. Mihaino anao kapitaine. Efa nahazo lalana ny sidina ny fiaramanidina tompoko. Zao dia anaingy sika kapitaine. Avy dia any amin'ny seranam-piaramanidina Katanga sika no miantsona. Lazao an'izany ny mpanamory. Monsieur le Président ny hevitra ao farany. Tsy kilalaon-jaza ny raharaham-pirenena monsieur le Premier Ministre. Afaka mandeha ianao, za mbola hijanona. Mandram-piona ary ianao. Tena lasa mitady hiteraka fizarazarana eo aminay samy tafika ty raharaha ty andry mato Prime Ministre. Na izao aza mahita an'izany kapitaine. Matanjaka loatra ny asa fanakorontanana nataondreo voanjo belge reto. Etsy ankilany anefa voavidy vola tanteraka ny filosy ty lehibe ny tafika ty. Tsy afeniko aminao monsieur le Premier Ministre. Fa efa nahazo taratasy affectation ne za zao e. Zany ve? Ity aseko anao ty. Dia ahoana nefa ny hevitrao kapitaine? Tena olona mbola tsy fantatro mihitsy ne no kasaina asolo ny asako e. Everiko fa mbola paikaty handemenanao hilefitra amin'ny raharahany Katanga zao, indrindra amin'ny tena ny fanadihadiana izay ampanaovonao momba ilay vonin'olona nataon'ny Général Mobutu sy ny namany. Ny herinao sy ny akindrahanao nefa ny tena antenako amin'ny fiatrehana an'ity raharaha ty mo kapitaine. Tsy afaka handabaito anefa ianao satria olo-behezina. Marina izany nefa ho hita eo ihany. Fa raha tsy diso tsy manana fotoana iaona amin'ny filohan'ny Repoblika ve ianao amin'ny telo? Marina zany. Efa miasa mafy loatra koa saiko mo kapitaine. Omany ny fiara sy ny mpiambina dia izao ihany tsika dia andeha anainga ary. Voaray. Mama, ahoana izay anaka? Misy zavatra tsy milamina mihitsy mikasika ity asan'ny dady ity a. Fa inona no mahatonga Andry hiteny an'izany? Matetika dada no henoko mifamaly amin'olona amin'ny telefônina foana. Dia tsikarotro ihany koa rehefa izaho mody avy mianatra iny dia miresaka zavatra fa hafa izany reo miaramila mpiambina anareo. Zavatra ahoana e ianao koa? Tena manahy mihitsy ary mama.
matetika ry zareo no miteny hoe arovantsikaritra amin'ny farany izy. Mama ve dia tsy mahatsikaritra fa lasa mahailo be izany reo mpiambina ny dady ireo? Ianao aza moa anaka mahatsikaritra an'izany. Tsy te anakivy ianao fotsiny a. Mitondra mbavaka ny dada no azontsika tao e. Fa hono aho e, fa andeha aiza nga izy iny? Andeha iona amin'ny président hono izy. Mino aho fa mety resaka amin'ny fisamborana andreo miaramila nanao von'olona tany Katonganga ambe? Sy ilay nandaosandry zareo amin'ny président tany Belzika. Marina izany ry mama. Tena président mitapitapy mihitsy raha ity président ity ka. Moramora ho aty vavanao ty ry Zozoa. Ahita loza amin'io ianao. Hita fa izany no marina ko. Sady tsy raharahako izany e. Sady hita fa mpivarotra tanindrazana. Dia inona ry mama izao no mety hiafaran'izao? Mbola tsy nisy efatra volana akory anie izay no na prime ministre ny dady e. Dia asa re anaka. Andao sika mianaka amboatra voninkazo miaraka amin'ny mpanampy aloha. Sady mba manary tia koa e. Sady izay tsy mianatra izao. Andao ary e. Mila mitandra ihany ianao Andriamatoa prime ministre. Fa ohatra ny hafahafa ihany fiseho mpiambina ny filoha izany. Aty amin'ny lapan'ny raha teo ihany koa tsika. Na izany aza aoka ho taontsika. Tena ny général Mobutu mihitsy iny mivoaka miaraka amin'ny président iny. Fa inona marina ny dikan'izao kapitaine? Aleo izay no mivoaka aloha dia io didinay mihitsy ianao. Ataovy avovoany olambenana ary zandra. Aleo kosa zahay ny aloha. Ary hafa be ne izany fisehon'ny prime ministre androany izany monsieur le président. Sa manao toy izao foana ve izy rehefa iona aminao? Si a, fa tsy haiko izay anton'izao. Aleo menabaiko ihany ireo ekipantsika fa tsy hay ty e. Ary maro be ry zalany miaraka aminy. Inona ny tiany kapitainy Ngando atao amin'izao e? Tandremo anefa misy fietika tsy voafehy ka hiady eto sika. Voaray monsieur le président. Aokary izany ho hitsenandry zareo e. Kapitaine, inona ny dikan'izao système de défense ataonareo izao? Sa heverinareo fa fahavalo ve ny présidence izay miaro azy? Adidiko sy ireo miaramila fihesika mon général ny miaro ny ain'ny olona nasaina narovako. Izao no hitako fa mety amin'ny fiarovana ny ainy. Hitsapa ny heriko sy ny herinay aty amin'ny présidence izany ianareo? Moramora ianao mon général. Miaramila zatrady ireo miaraka amiko reto. Ary vonina moy ny ainy amin'ny mbola fanohizana ny ady ho an'ny fizakany tena tanteraka. Tsy atahatra anao sy ireo miaramilanao mihitsy zaho sy ireo miaramilako ireo. Enina mbola isy raha latsaky indray azy eto. Tena tafiditra ato ampovoan'ny zalahy izany. Raha diso fetsika eto dia izay ny amiko. Aleo alamina. Efa voadinareo miaramilako ianao. Sarotra amin'ireo mpiambina anao ny hiaro anao sy ho président io. Alamino ny raharaha mon général. Samy congolais ihany tsika. Marina izany mon capitaine. Ka sy voapriminy amin'ny toerany daholo ary ny basin'ireo miaramila anao. Andao tsika hiditra any amin'ny birao fa tsy ho vita eto ny resaka. Miala tsiny monsieur le président. Fa na emitra manaraka na hovitany eto ihany ny resaka. Tsy mety amin'ny fiarovana ny olona nasaina narovana intsony aloha ny mandrosana amin'ny biraonao any. Tsy maninona re. Fa ny antony antsoko anao monsieur le premier ministre dia ny mikasika ireo miaramila nasaina ny samborina tsy nahampafantarinao akory na ny lehibe ny fipekona ny tafika. Marina izany. Ahoana moa no mbola hakako alalana avy aty aminareo nefa izy mihitsy aza no nitarika andreo miaramila nanao famonoana tany an-toerana. Nahazonao alalana ve izany mon général? Ary inona moa no antony itifiranao an'ireo olona izay tsy manatsin'ireo? Ka rehefa manakatsakana ny raharahana ny rahananay dia mendrika azy ireo ny hofaty. Hitanao izany monsieur le président. Manaiky ny général Mobutu fa namono an'ireo olona polomaro ireo. Nefa ianao tamin'ny alalan'ny resaka telefona ny fanaovantsika dia mbola miaro azy sy ny laza fa tsy marina izany. Ahoana izany mon général? Marina izany monsieur le président satria nikiasa ny anatinanay izy ireo dia tsy maintsy niaro teny zahay. Ka tsy nisy azonareo atao afa-tsy ny namono azy ireo ve anefa? Nefa dia congolais toanareo ihany koa izy ireo. Tsy mety izany mon général. Ka efa vita izany e, tsy hiverina tsony. Mampitandrina anao ny tsy isian'izany fanondroany toy izao tsony mon général.
voaray monsieur le président. Dia izy ireo miaramila voatazon'ireo notazonana amin'ny toerana tsy azo lazaina izy aloha hatreto mandra-pahavita ny fitsarana mangataka ny amoahana azy ireo zahay monsieur le premier ministre. Rehefa navita eloka goavana teto amin'ny firenena sy ireo mpiray-tandrazana aminy izy eo mon général dia mendrika ny andrainy sahasahaza azy to. Ampy angamba zay monsieur le premier ministre, tokony hiverina amin'izay sika tompoko. Eny ary mon capitaine, izay fa dia ho hitantsika eo ihany ny tony monsieur le président. Tantandalana sy manana lehibe mitarika azy ny République démocratique ny Congo fa tsy fantsakany baroa akory ka samy manao izay tiany ataony rehetra. Andriamato prime ministre, fa inona ty mahasepitra anao toy izao kapitaine? Ka nazo baiky niverina an-takasera daholo ny ireo miaramila feheziko Andriamato prime ministre. Ahoana tsara hoe kapitaine Gandro? Izany tompoko, efa betsaka amin'izy ireo no lasa, visy dia vitsy sisa no miambina anao ao. Inona no atin'izany kapitaine? Izany eny prime ministre ka ahoana no asiana miala amiko ny mpiambina? Tsy haiko intsony Andriamato prime ministre, teteny aminao aho hoe izao dia tokony hiala eto amin'ny lapa ianareo telo mianaka. Olom-boafidy eny kapitaine, ka inona no ialako eto? Mbola 10 volana zay no tantanako ny firenena. Nefa dia manasa zavatra hafa mihitsy Andriamato prime ministre. Ho fiarovako anao sy ireo vady aman-janaka ao farany dia avoakana miala eto amin'ny lapa ianareo ka alefanay mandositra. Fa inona nefa ny ratsy natoko teto amin'ity fireneko ity ka manina ano asaina mandositra? Tsy rariny zany a. Zany lehibe eto, zany voafidy eto. Manina no zany reno asaina mandositra miala ny lapa? Patricia, fa inona mahatonga ireo miaramila manao velomanay mianaka? Fa misy inona e? Eno ary dada, vitsy dia vitsy ny sady sisa ny miaramila miambinao e. Reo mpiambina azy efa nanao veloma tao aminay sy mama. Andriamato prime ministre, sao dia tara loatra tsika. Io mana dia andao e. Fa misy inona kapitaine? Tsy haiko intsony madama izay zavatra mety hitranga. Nasaina nody any amin'ny kamisy azy daholo ny ireo miaramila ny amina tety amin'ny primature. Io ary ry mama ilay fanampy ahy. Dada, andao sika hiala tato. Andao ry dada ka tena marina izany e. Andao hialeto sika sao vonondro zareo eo. Efa hatramin'ny ela mihitsy no nandrafitra hizaranao firenena efatra ny Congo zareo bely zareo. Eny fa na dia efa nanomeny fahaleovantenantsika azy zareo. Ho fanamarinana an'izany fizarana izany dia noho ny velaran-tany midadasika loatra ka heveriny zareo fa tsy ho voafehitsika ara-panjakana intsony. Ny marina nefa dia izay no mahamora ny azahoany zareo ny loharano-karenantsika sy mahamora ny andranany azy any velany. Ny marina koa dia ho tafitoana hatrany ny paikadiny zareo hanjanaka indray any Congo. Manoloana ny fikirizan'ireo vahoaka Congolais hiaro ny mahiray azy. Ny vakom-pireneny ary hiaro ny tsy fizarazarany tandrazana ka hiara-hika ny tsia amin'ny fampizarazarana sy hiara-iretina ny eny amin'ny Congo tafaray ho firenena iray matanjaka. Izany no antony betsaka ny fanerena na ankolaka na vatana amin'ny tokony hanekeko ny fampizarazarana ny Congo io saingy efa nivoady afa tsy hainaka an'izany hatramin'ny farany. Andriamato prime ministre, mienanao a kapitaine. Ny mahery tsy mota nefa tsy ho ela velona. Mila miala eto tsika tompoko. Tena marina izany ry dada, andao tsika andeha. Eny ary, andao tsika anaka. Andriamato prime ministre, mienanao a kapitaine. Aleo tsika tsy mivoaka eto amin'ny entrée principale. Fa aizy fa efa miomanatsy ambadika azy ireo miaramila sisa tavela sy ireo fiarakodia hitondratsika mandositra. Ae, tsy manina ary. Aiza ny zanako teo aiza? Avy anao tantanan dada zanako. Dia andao ary tsika. Andao ry dada. Aiza anao mon capitaine? Avao eo prime ministre fa ilay président izy. Tonga dia manda ihany anareo fa izay ambiny eto. Dia fa mampitandrina anao aho zay a. Capitaine Gandou, nazo baiko izay sambatra monsieur le premier ministre. Ory zandry a, aza manahika apiry sy ny famonitsika. Baiko nenay. Olo mba fitatana ny firenena izy. Capitaine Gandou, mila Patrice Lumumba hoentiny ao anaty amin'ny président sy ny chef d'état-major zay. Raha tsy zany dia famono eto sika. Zandry a, mba sy ho fanajana fa tsy misy atahorako alina mihitsy ry Gandou a. Na dia miaramila vatatay ary zay dia afaka mifanandrina amin'ny latsara mihitsy. Zany ve no soa atoavina eto amin'ny tafika RC, ny base de la discipline. Maika zay rangaha. Asehoanay fotsiny izay nanafenanareo azy. Ainse moa ny asako ato. Lehibe mpiamina amin'ny prime ministre ka na inona atao laisany a, miara azy hatramin'ny farany a.
Aty se zay dia zay mikilasy io koa no mba hivaiko ny kapitaine. Tsy misy ilana ihany zany lesy a. Ratsy zany ary teto. Inona lahy? Zay bandikely io veletsy mba hianatry ny andrefimaso ahy. Ampy Allah zay. Ary aleo amin'izay amonjy ny fiara hitondra azy an-dosa sao tratra be no vitsy eto. Avy dia veloma lety ny fiara dia lasitsika. Any amin'ny lalana mihazo an'ny loka no alehantsika. Misaotra anao kapitaine, nefa ho afaka andeha lavitra manoloana an'ireto tafika jeneraly Mobutu aizy nefa tsika. Asa kivy ambony ihany ianao tompoko. Alefasy mafimafy le zandry fiara. Mafy se, efa manendrika kinina farinina ry zalahy e. Eo amin'ny moron-drano io mijanona. Malaky e. Malakilaky zany. Mila tovita kely mama tena Angakaingana moa efa kely. Andao fa hotantanany dada ary ianao zanako. Eto ty aingana ny vedety. Malaky e. Fa to efa misy sambo kely misy miaramila eto. Tsy maintsy miomana arak'izay tratranay amin'ny fampandofirana anareo izay tompoko. Ny vedety anankiray mitondra antsika sy anao. Ny anankiray kosa mitondra ny vady aman-janakao sy izay hiaro azy. Andao ary miakara andriamatoa Prime Ministre. Veloma malakilaky le tsiry zandry dia andao fa tara. Miakara anao andriamatoa Prime Ministre. Ka mbola tsy tafakatra ane ny vady aman-janako e. Miakara anao fa tsy misy atahorana amin'izy mianaka fa ny hainao aloha no mila arovana. Raha zany matrety ianao. Avereno ty amina ihany monsieur le Prime Ministre fa raha tsy zay vitana tsisy atakandro vady aman-jana ty a. Tena tratron-dizalahy izy mianaka. Alefaso malaky zandry vedety fa ny hainao ny any tena arovana andriamatoa Prime Ministre. Tsy mahafoy ny vady aman-janako a kapitaine. Aleo misy hiverina vedety. Aleo fa tsy maninona e. Volona anotena. Andriamatoa Prime Ministre. Ahoana kapitaine. Ilay firenenana eny mbola avelomanao. Ekeko saingy tsy ho lasa lavitra mihitsy ka dia ho tratrany raha mihaiko ny tena tadiavin'izareo alainy. Aleoko mateo masondreo malalaka ireo. Toy izay viravain'ny ambodin'ny Général Mobutu any lavitra any. Dia hiverina zany tsika tompoko. Safidiko zany e. Mino kapitaine fa tsy afaka amin'izao ianao. Avelao entiko verina ny sambo kely. Fa ianareo tena kosa mandehana mandositra. Tsy a. Tena tsy anaky an'izany ny saiko andriamatoa Prime Ministre. Ka tsy afaka. Miaro no hatramin'ny farany ny asako. Mateto dia miara-maty tsika. Ndao ary. Ino le ty fa nanaiky ny verina. Miseho milay loatra lary kapitaine Ngandou fa ho hita lalakely maimbo. Toy izany koa nor Patrice Lumumba. Io zalahy, asio. Miaraka amin'ireo miaramila namandreo tonga dia asio tsisy atakany. Mama! Dada! Avelao izy! Lala teo anao rakala kely piti amin'ny rano eo. Dada! Dada! Ikisa teo a! Avelao a dadanay! Etra io ihany ary anao. Dada! Dada! Io zalahy solo teo a! E ranomasy! Mas dada mama! Dada! Dada! Amin'izay le tia. Tsisy ma-Prime Ministre latony zao. No! Saroma milambo mainty zalahy lohany io mba tsy afatara izay tondrana azy a. Miaraka aminao a Malaky fa mainty ampirevitsika e. Dada e! Dada! Dia nibaikony Général Mobutu very zandry no hamiteanareo no avy ny firenetsika. Tsy misy idiran'ny Général Mobutu zao ry lery e. Eny are. Asa manombotombokolona amin'ny zavatra tsy natao a. Tsy maninona. Sady na izy ary naniraka anay tsy ahita azy tony koa ny anareo e. Napisambotra azy. Moramora ngany sabora ny lesany anay tany Katanga. Anlany anay kapitaine Ngandou. Zao ty anay ndre toro a. Andao zalafa tara. Ary avelao izy mianaka navitra ny tenany eo. Lasa zao e. Lasa zao e. Kofa amin'izay le zalahy Prime Ministre lisany io a. Amin'izay ho hita le ry tsara hoe iza nampisambotra azy. Dia toy izany koa ireo miaramila ny sambotra antsika ireo. Malakilaky le izy fa matiamboarina ny fanaovana azy ireo a. Zay. Général Mobutu.
mon général inona ny dikan'izao zao no midika Andriamatoa Prime Ministre fa na eo ampelantananao aza ny fahefana avy amin'ireo vahoaka lazainao fa tompony teny farany sy matimatesanao dia ampahafantariko anao kosa fa aty amiko ny hery toy izany koa ianao kapitaine Gandou efa nandefasako famindratoerana ianao ny tsy hitazony intsony io toerana io nefa dia tsy narahanao zany tsaronao moa ilay teninao tany amin'ny lapam-panjakana ase hoy ary zao ny herinao sy ny fahaizanao miaro an'io olana sainao narovanao io Général Mobutu inona no ambadika an'izao zavatra ataonao zao satria tsapako tao anatin'izay enim-bolana nitondranao zay fa tsy mifanaraka-hevitra mihitsy ianareo singa président izany mahatsiaro sahirana mifehy ireo tafitra eo ambany fiadidiko amin'ny sangodimpanina politika ataonareo misy fetrany anefa zany tsy maintsy tonga amin'izao tsika satria tsy zakanareo mihitsy ny fahefana nomenanareo mihamahatra hatrany hatrany ny vahoaka ny krizy eto amin'ny firenena tsy mety ho tapitra ka na tsy sitrako aza ny tsy hamono anao Andriamatoa Prime Ministre dia tsy maintsy ho ataoko zany anio izany ve ny marina sa ny fikirizanareo hampizarazara amin'ny firenentsika ka fahanareo mifehinarena ho aminy ny tanjonareo général izany tokoa ny tena marina fa saritsary ny sise efa miandro ny vola be avy amin'ireo firenendehibe toandry Belzika sy Amerikanina ary ireo Europeanina sasany ho takalo ny fanekeny Katanga fa hisitaka amin'ny Congo démocratique izy tena tsy vaninareo na vanina na tsy vanina tsy raharahanay zany Andriamatoa Patricia zay no izy tsy mila olona toanao sy ny fongonao mihitsy Congo tsy mila olona milaza fa tia tanindrazana ny maiko zao dia ny fizarana ho efatra ty firenena lehibe ty ka samy anan'ny azy na ry zareo Amerikanina na ry zareo Belzika izay efa tompony raha teo moa ireo Europeanina sasany tio ely zany fa mbola maiko zay inona no afatra farany tianao omena na alefa ho an'ny vady aman-janakao efa misy taratasy nosoratany mon général ento aty ary aloha vakiko ity ary le izy mon général ie mety ty ka satria tsy milaza ny anarantsika ny sambotra sy hamono azy adidy apetrako amin'ny seny andefasany sehany ty taratasy ty any amin'ny paositra amin'ny anaran'ny vadiny rehefa tafaverina ny Kinshasa isika aza matahotra ianao Andriamatoa Prime Ministre fa tsy maintsy tonga any ty ka izao no izy alaharo etsy aloha etsy izy dimlareo dia aza tapenana ny masony fa aoka ho hitany tsara alohan'ny hafatesany fa isika no namarana sahadiny fisiny tety tsy mila mpanelingely isika dia miomana ary ianareo 1 2 3 feu et c'est le feu hitanao tsara io Andriamatoa Prime Ministre anjaranao ndray zao alay volay asidra roa zerikanonao anaty fiara malaky eny ary mo général le vonina tsisy eto amin'ity fireneny ty mihitsy ny mombanao sy ny tantaranao ty ary le asidra mon général apetrao eo letsy dia miomana ianareo miaramila belge raiso ny sabatrareo tapatapaosy potiteo tony hena amidy aloha izy rehefa avy eo dia raharao eo amin'ny daolo ireo asidry ireo andevonana azy 1 2 alefa ay ararao amin'izay ny asidy zay potipotika ohatra ny hena amidy alahy zao ry Patrice Lumumba ararao amin'izay le zalahy ararao eo aminy amin'izay ny asidy jereo ry vao misy taolana kely avy reny eo tsara io aloha levina mity ary izy dimlareo kosa ary io any anatin'ny fary io ho sakafo ny voay io vovoka sisana velandria Prime Ministre io koa raofy dia rarao ao malaky voray tompo tapitra sy mifaraneto ny tantaranao ry Patrice Emery Lumumba tsy ataoko itsy hahafantatry zao fomba naminoko anao zao sy ireo miaramila mpiambina anao manomboka eto lalam-baovao indray no diaviko sy ny vahoaka congolais izay ny matimatesanao tsy maintsy ho vonoiko amin'ny fomba ankolaka reto miaramila namitahiraka reto rehefa tonga any amin'ny toby tsindrona ny tsy maintsy atao amin'ny zalahy dia zay araky ny vaovao
vaovao raiky mon général dia ianao no nampisambotra ny Patrice Lumumba. Nataonao aiza izy? Fa ahoana moa no ahafahanao milaza amiko Andriamatoa président fa izany nampisambotra azy? Vao avy nanome baiko ny miaramila mihitsy aho zao ny hitady azy sy hiaro ireo vady aman-janany. Tsoroko aminao anefa fa tsy madio aminao tsony ny aiko a. Ianao no mety hahavita izao zavatra tena mamofady eto amin'ny firenena izao. Mba hainao moa fa efa manomboka mikorotana sy mifamono ny vahoaka noho ny filazana fa nisy ny sambotra izy. Olo manga ny firenena ane iny mon général le. Manao zavatra tsy ampeverana mihitsy ianao a. Ahoana no ifehezanao ny ady trano izay efa manomboka amin'seho? Nefa dia vao firenena marefo noho ny ady mbola natrehany. Miangavy ianao a. Asay olo izay nitazomanareo azy miaraka amin'ireo miaramila mpiambina azy. Iza ho Andriamatoa président no nilaza taminao fa izany nampisambotra azy. Aleo dia tsoroko aminao fa efa nafarana ody eto an-drenivohitra daholo ireo zanany niasa tany amin'ny faritany. Naterina eny amin'ny tranony eny izy ireo. Ary misy miaramila miambina azy eny. Sao mbola iseho koa manko ny toy izaoko. Mahery ianao mon général. Hainao no nanafina ny ratsy nataonao. Nofoananao tsisy ilay olona nandrandray ny vahoaka fa ampijoro an'ity firenena ity. Zao dia ianao indray no miseho mpiaro ny vady aman-janany. Inona no anton'izany ny général? Tonga tokoa Andriamatoa filoha ny fotoana tsy maintsy ilazako aminao ny marina. Satria mila mandeha aingana ny firenentsika eo amin'ny fampandrosoana. Tokony ho zaraina efatra ity firenena ity fa lehibe loatra. Hay! Hita taratra nefa ny tsy fifanarahan-kevitra teo aminao sy Andriamatoa Patrice Lumumba izay prime ministre anao zany. Noho izany dia tsy maintsy ho raisiko ny fahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ahoana tsara, sao efa ho lasa adala ary tianao ty mon général? Zany koa ny teny nataon'ny Patrice Lumumba tamiko talohan'ny nahafatesany. Fa novononao zany izy? Tsy vitany hoe novonoiko Andriamatoa filoha, fa tena nolevoniko tamin'ny asidra mihitsy ny vatany manontolo. Levona tanteraka an'io fa 17 ny volana janoary mihitsy ny tantaran'ny Patrice Lumumba. Fahatsiarovana ny sisa ahenona ny anarany. Ary manomboka an'io dia tsy maintsy ny tenako Joseph Désiré Mobutu sy ny miaramilako no hitondra ny Congo. Noho izany, ity ihany koa no amaranako ny fitondrany Monsieur le Président. Dia nanome voninahitra momba ny fitarihan'ny Patrice Lumumba, tsy nisy tsikombakomba nandritra ny andro nitsingerenan'ny nahafatesany ireo mpanao gazety sy mpiserasera kongolais maro. Ny ely antserasera ny taratasy farany nalefa ho an'ny Pauline vadiny ny alohan'ny nahafatesany. Tena voaka ny tambadzotra antserasera iraisan'ny carte libre ilay taratasy izay nosoratan'ny Patrice Lumumba taty aoriana ka toy izao ny vakiny. Na ho faty na ho velona, afaka na mifonja noho ny baiko ny mpanjanatany dia tsy ny momba no zava-dehibe fa i Congo. Ny vahoakantsika mahantra izay novaina ho tranom-biby no sosena ny fahaleovatenany. Hiara-dalana amin'ny Congolais atapitrisany tsy ampitsahatra ny tolona mara-pahatonga ny andro, tsy hisy intsony ny mpanjanatany sy ny fikaramanadiny eto amin'ny firenen'ny Afrika sy Azia. Ireo vahoaka afaka sy noafahana avy amin'ny lafivalin'izao tontolo izao. Ho an'ny zanako izay ilaozako ary mety tsy ho hitako intsony, tiako ny ilazana amin'izy ireo fa mahafinaritra no avin'ny Congo ary miandry azy ireo. Tahaka ny andrasan'ny Congolais tsirairay avy ny hanatotosana ny asa masin'ny fananganana indray ny fahaleovatenantsika sy ny fiandrianam-pirenenantsika satria raha tsy misy ny famendrehana dia tsy misy ny fahafahana. Raha tsy misy ny rarany dia tsy misy ny famendrehana, ary raha tsy misy ny fahaleovatena dia tsy misy ny olonafaka. Koa makahery azy ireo mba tsy hitanondrika fa hitraka hatrany. Patrice Emile Lumumba, sanganasany Simon Menjanahazy. Ireo namiaina ny tantara. Yanitra, Lalaina, Oscar, Mapitony, niaraka tamin'ny Boaza, Jona, Odilon, Yad, Naina,
ary ny mpanoratra nandray feo sy nandrindra azy Odilon Ramalimanana, nanatotosa Simone Menjanahary.